mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio azoma fa 7 ny volana Jolay 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, manasanao aho iara ivavaka amiko angatahantsika ny fiasan'ny fanahy masina amiko sy aminao ary ao aorianan'izany dia anambarany teny izay nampitandremany ay omaly aho ary koa zany ampahereziko anao satria ny fitiavan'ny Tompo antsika dia tsy misy fetra. Ka dia mbola misy ny fotoana mananatra antsika foana izy mampifoha antsika foana izy mba hiambenantsika tsara ny amin'ny fanahintsika mba samy ho tafiditra any an-danitra avokoa isika tsiraray avy. Iara ivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao. Manaja anao Jesosy eo anatrehany seza fiandriananao. Tompo malala anandratra anao indray aho eo anatrehany izao tontolo izao. Jesosy kasio ny olonao tsiraray avy mba tena hifoha Tompo. Mangataka aminao fanahy masino ka ianao no hiteny amin'ny alalako satria piasanao aho tsy mendrika akory aho fa kely sy bitika eo anatrehanao. Ka ny nofoko rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanahy masino ampita ny afatra sy ny fampitandremana ho an'ny olonao tsiraray avy. Ka inty ao manetry tena eo ambanin'ny tana maherinao. Ka mangataka aminao koa fanahy masino ka ianao no ampifoha ny masom-panahin'ny olona tsiraray avy satria Tompo efa kely sady ho avy ianao Jesosy ampiakatra anay tsiraray avy. Jesosy Tompo, mangataka aminao koa ka ny ranao andrakotra ay sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko ny asa maty Satana rehetra ny zanatsipika zay mitady alefa ny anafika anay dia tsy anakery tsy anapahefana aminay izany fa adorana amin'ny ranao zany Jesosy satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra ka tsy ambinina aminay izany. Ka misaotra anao Jesosy satria anao dia manda afo manodidina anay olonao tsiraray avy. Misandrata Jesosy eo anatrehany izao tontolo izao satria Tompo ianao no Andriamanitra, ianao irery ihany no Andriamanitry ny nofo rehetra. Ka misaotra anao Jesosy aleluia, amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, misy teny no tenen'ny fanahy masina tamiko omaly tamin'ny zako nandeha nanary Zordira. Mety ho gaga ianao ahoana koa ny fanahy masina no miteny aminao nefa ianao anary Zordira. Ry havana, isika dia tepolo ny fanahy masina. Isika dia zanak'Andriamanitra, zany hoe ny vatantsika dia trano mandendeha fa trano ny fanahy masina. Ny fanahy masiny Tompo no ao anatintsika rehefa nandray an Jesosy ho Tompo sy ho mpamonjy fiainantsika isika ary vita batisa amin'ny ranobe tahaka ny lalana nandehanan Jesosy rehefa avy nibebaka zany isika. Dia izay no atao hoe batisa ny fibebahana. Zany hoe mibebaka aloha izany dia mandray an Jesosy ho Tompo sy mpamonjy fiainantsika dia atao batisa amin'ny ranobe tahaka ny nataon Jesosy. Dia avy eo ny Tompo izy no hanao batisantsika amin'ny fanahy masina. Fa mila nefa nisika feno fahamasinana ary mandeha araka ny fahamarinana dia amin'izay isika vao tena afaka ny fanahy masina miaina tanteraka ao anatintsika. Ka na aiza no alehantsika dia eo amintsika ny fanahy masina ary ao anatintsika. Fa kosa mila isika mitandrina so dia mieritreritra mantsy isika hoe voavonjy zany dia afaka manao zay tiako atao. Tsy atompoko, tsy afaka mipetraka ao anatin'ny trano maloto Andriamanitra. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra manambara an'izany. Mila zany isika madio satria ny Tompo dia masina ary isika ilainy ho masina. Ary izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe tsy miaino ny mpanota Andriamanitra.
ary raha mahalala ny tantarany Saoly, zany hoe ilay Saoly mpanjaka ianao, satria izay no ampatsiva fanahy masina aeto, dia nisy ny fotoana nanalana Andriamanitra ny fanainy tao anatin'ny Saoly. Zany hoe notsoan'Andriamanitra zany dia nasian'Andriamanitra fanahy mampatahotra izy. Ry havana, rehefa manota isika, rehefa maloto isika, dia tsy mitoetra ao anatsika ny fanahy masina. Zay no mahatonga azy hoe masina. Fa raha vao miala ny fanahy masina, dia miazakazaka Satana mitsofoka anatin'ny fontsika. Ary izy no mandravarava amin'izay maka ny plasy tompo ao anatitsika. Mila mitandrina isika tompoko. Zavatra kely foana dia efa mampianjerantsika raha tsy mitandrina isika. Tompoko, ny zavatra niseho omaly dia raha nandeha nanary zordira aho, zany hoe aty aminay zany dia misy poubelle anankiroa zany ny karazana poubelle aty. Zany hoe ohatrana plastika ngezabe zany izy io, dia taritina zany dia avoaka any ivelany zany rehefa tonga zany ny andro amoahana ny poubelle, rehefa andalo zany ny camion fandrofana zoridira. Dia ny anay ato zany ny fataonay rehefa mafana zany ny andro, rehefa miditra zany ny andro mafana, dia oentinay any amin'ny farany tokotany zany ny poubelle, zany hoe apetraka any zany satria amin'izay zany ilay fofona mba tsy ho tafiditra ato an-trano. Dia omaly zany andeha anary zordira ao anatin'ilay poubelle zany. Ry havana, rehefa mafana ny andro dia raha mihidy ilay sarony poubelle, ilay poubelle anankiray fanariana ambin-tsakafo zany na sakafo efa simba. Dia io poubelle io zany rehefa ohatra mafana ny andro, dia sokafako ilay poubelle amin'izay maty ny hafanana zany ilay olitra be dia be ao, satria misy ny olitra rehefa ohatra ka tena mafana be ny andro dia misy olitra ao anatin'ny zordira. Dia omaly zany andeha anary zordira anankiray aho amin'ilay poubelle anankiray zany fanariana zavatra tsotra fotsiny dia tamin'io fotoana io zany nosokafako ilay poubelle anankiray maitsomaitso zany, satria maitsomaitso ny lokony ilay fanariana ambin-tsakafo sy sakafo simba. Dia vao nosokafako dia be dia be zany olitra fotsifotsy ao anatin'ilay izy. Normal zany amin'ilay andro mafana. Zay zany no fataoko manokatra an'izy io aho rehefa mafana be ny andro dia maty zany ireo olitra be dia be ireo noho ny hafanana. Ry havana, noho nefa voasokatra ilay zordira dia henoko ny fanahy masina ny teny. Hoy ny fanahy masina tamiko. Andraso avakiko Hoy ny fanahy masina tamiko. Eo amin'ilay teny voalohany eo zany tena tadidiko tsara. Fa ilay farany zany eo zany misy ny tsy tadidiko kely zany ny fiteniny anazy, fa ho azavaiko ilay anankiroa raha amin'ireo zany no teneniny. Hoy izy: toy izao ny any amin'ny afobe, ny olitra tsy mety maty, na hoe tsy mety ho faty. Ry havana, izany no nampafantary ny fanahy masina. Efa fantatro izany satria efa nijoro vavolombelona teto aho ny amin'ny nampisehon'ny tompo ay ny amin'ny tongotro, ilay hoe feno olitra be dia be, le ranjoko zany eo amin'ny ranjoko eo. Any témoignage raha ohatra ka iaino ianao. Dia tena hitako hoe tena hoe mahatsiravina, maharikoriko mahita an'ilay olitra. Dia eto ny fanahy masina nampatsia ny amin'ny zava-doza any amin'ny afobe. Hoy izy hoe, averiko indray, toy izao ny any amin'ny afobe, ny olitra tsy mety maty, na hoe zany hoe tsy mety ho faty. Ry havana, tena marina izany. Zava-doza ny any amin'ny afobe. Misy ten'Andriamanitra vitsy
nomeny fanahy masina ampitandremana antsika mba iovantsika re tompoko satria kely sisa dia hiala ety ambonin'ny tany isika zay ray isika ho faty alohan'ny avian'i Jesosy na zay ray isika atratra ny amin'ny fampiakarana engany ho tafiakatra daholy fa tsy ho very any amin'ny afobe ny sasany. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra dia manamarina ny tenin'ny fanahy masina. Ao amin'ny bokin'ny Marka 7:7 ovakintsika io ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Any ny kankany tsy maty ary ny afo tsy mety maty. Amen. Ry havana, miteny ny tenin'Andriamanitra eto i Jesosy mihitsy no niteny an'io teny io hoe any ny kankany tsy maty ary ny afo tsy mety maty. Ary eo aloha kely eo 7:7 dia manambara ny tompo ny amin'ny hoe afo be tompoko. Io tian'Andriamanitra tenenina io. Oka ianao no amaky ny tantara. Ny tenin'Andriamanitra ray ihany koa dia ao amin'ny bokin'ny Isaia 9:4 ovakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa ivoaka izy ireny dia ahita ny fatin'ny olona izay efa nikomy tamiko, fa tsy ho faty ny kankany, tsy ho vonoina ny afony, ary ataony nofo rehetra ho favetavetana izy. Amen. Ry havana, izay ny any amin'ny afobe. Ny kankany tsy mety maty, ary any amin'ny afobe io. Raha nahita ilay olitra ao dia tena rikoriko. Izany ve tompoko no ihinana ny vatantsika raha sanatrika very isika? Raha sanatrika very isika any amin'ny afobe, tsy mety maty ny olitra sy ny kankana. Fa tena atsapa foana zany ny olona any amin'ny afobe, fangiry firina, rikoriko, ny aintsika zao. Aintsika karakaraintsika io foana, raha sanatrika very isika dia ny olitra no lafika atorintsika. Ny kankana no lafika atorintsika. Ry havana, mibeba. I Joba tamin'izy nitaraina tamin'Andriamanitra dia niteny momba ny amin'ny olitra koa. Andao ovakintsika zany io no ovakintsika farany. Joba 7:5 katramin'ny 7 no ovakintsika. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny nofoko dia mitafy olitra sy takopery toy ny baingatany. Tonga vakivaky ny oditro sady mitsiranорano. Faingana noho ny famahana tenona ny androko, ka lany tsy misy fanantenana. Tsarovy fa tsodrivotra ny aiko, tsy ahita soa intsony ny masoko, tsy ahita intsony ny masony izay mijery ahy. Hizahay ny masonao nefa tsy ho eo aho, tahaka ny raona misavaka levona. Dia tahaka izany koa izay miditra any amin'ny fitoerany maty, dia tsy mba hiakatra intsony. Amen. Ry havana, raha ny haino tsara ianao dia fitoerany maty no nambarany Joba. Ary ny teny izy hoe ny nofoko dia mitafy olitra sy takopery toy ny baingatany. Ry havana, zava-pona ny tenantsika. Oka izay ny fikolokoloana, oka izay ny fieverana foana ny tenantsika io nofotsika io, fa ho levona io tompoko. Raha narehany fanahy masina ny teny aho omaly, dia tena tonga saina tampoka. Zava-pona ne isike.
ary raha nahita ireo olitra be deaibe ao anaty poubelle dia rikoriko raha sanatria any amin'ny afobe isika dia tsy ho afaka intsony mandrakizay mbola fotoana izao iverenantsika amin'i Jesosy. Mibeba raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia aoka ho atao batisa tahaka an' Jesosy ianao amin'ny rano be. Tsy maintsy manaraka ny ataony mpampianatra isika. Tsisy mihitsy mpianatra ka miteny hoe zao no tiako atao fa ny anao mpampianatra tsy henoko. Tsy afaka fanadinana isika raha manao izay tiantsika atao. Fa ilay mpampianatra no henontsika fa tsy ny olon-kafa. Tsy ny olon-kafa, ny Baiboly, ny tenin'i Jesosy no arao. Raha misy mampianatra diso anao dia azaraina izany. Na pastera io na mopera io na iza io mana diplôma hoe mpitoro fivavahana. Raha diso ny teniny tsy araka ny tenin'i Jesosy dia miala. Mitandrema fa Jesosy mahay manary ny fanahintsika any amin'ny elo. Ary anadinany antsika io teniny io no anadinany antsika. Rehefa tonga eo anatrehany isika. Tsisy afa miala tompoko. Ry havana, tiantsika ny tompo. Mifoaza. Oka ianao ibebaka. Ary andray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao. Ary oka ianao atao batisa amin'ny rano be tahaka an' Jesosy. Dia afaka izy anao batisanao amin'ny fanahy masina. Dia mandehana amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana dia ho voavonjy ianao. Ho tonga any an-danitra raha mijoro tsara isika tsiraray avy. Raha efa tao amin'ny tompo ianao nefa niverin-dalana dia miverena tompoko. Miverena aingana fa ianao ihany ene no vomafy. Raha ho very any amin'ny afobe, tsisy fiafaranany ihany. Tsisy fiafaranany ihany tompoko. Fa mandrakizay. Fa iny isika ety mandalo fotsiny ihany, vakansa fotsiny ihany. Fa ny ao arinany eto dia fiainana vaovao no anomboka. Eo vao tena anomboka ny fiainana. Eo vao tena anomboka ny fiainana. Satria tsy ho isy fahataperany rehefa hiala eto ambonin'ny tany isika. Tsy ho isy fahataperany rehefa tonga ny fotoana ahafatesantsika. Na rehefa tonga Jesosy dia fiainana vaovao mandrakizay. Zay iraina ho any amin'ny afobe mandrakizay, hijaly mandrakizay, hiaraka amin'ny Satana sy ireo firongony. Na zay ray isika ho any an-danitra mandrakizay. Ry havana, tiantsika ny tompo. Ny tenin'Andriamanitra mazava tsara. Ao amin'ny teniny avokoa izany, any amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia manambara fa ny afobe dia ho an'ny Satana sy ny devolony. Ka oka isika hitandrina. Ry havana, izay ny anio. Fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Mahereza tompoko fa tiantsika ny tompo. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany. Ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.